Rahatsika miandalana eny ihany moa ny mety hoakon'izay vaovao izay fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray vaovao farany azo avy eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Raha ny fanazavana dia tsy manaraka ny lalam-panorenana ny andin'ny faefatra ao anatin'ny sata manokana amin'ny fian'Antananarivo renivohitra momba ny boriboritary faha-enina eto Antananarivo renivohitra. Voalaza mantsy fa tsy voafaritry ny asan'ny parlemantera ny mamaritra ny fizarana ao anatina komina ny vondrom-bahoaka Tsinjarapahefana. Mbola misy ny olana ihany koa ao anatin'ny andin'ny faha-enina eo ihany koa ny andin'ny fahafito ary ny andin'ny fahasivy ambin'ny folo. Tsy manakana kosa nefa izany ny famoahana ny lalàna manontolo izay mahakasika azy ity satria manaja ny lalam-panorenana ny andin'ny hafa akoatra ireo voalaza tetsy ambony ireo. Izay no mahakasika an'iny mitoy ihany koa nefa midingana tanterahan'ny mapara ho fanesorana ireo parlemantera izay tsy manaraka ny didy na ihany koa ny sata ho an'ny mapara ho an'ireo solombavambahoaka voafidy tamin'ny lokon'ny mapara zany eto ny tinambara. Araka izany dia nametraka ny taratasy teny anivon'ny Lapanatsimbazaza eto ihany koa ny teny anivon'ny fitsarana momba lalam-panorenana ny avy amin'ny mapara. Nametraka ny taratasy fangatahana fanesorana ny solombavambahoaka sy nanaraka ny anjin'ny faharoa amin'ny fitopolo amin'ny lalam-panorenana sy mitoromarika teo anivon'ny mapara ny mpandritra nasionaly amin'ny vondrona politika Tariany Andry Rajoelina. Nampatsahivin-dramatoa Kristina Razanamahasoa fa tokony ao anatin'ny vondrona parlemantera tokana ny solombavambahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny mapara ary nisy ny taratasy fifanekena izay nisoniavina momba izany. Tsy anao raha tsy groupe parlementaire iray atao amin'ny Assemblée nationale ary manaja an'izay fitsipika rehetra avoaka ny antokona ny lehibe ny antoko. Nanaovanay député io solombavambahoaka alohan'ny andananay ara tamin'ny fampelezan-kevitra dia efa nanao taratasy fanekena izahay satria nanao fanekena nisy convention fanekena moa zany ny azoko lazana azy amin'ny anaja ny mandat impératif. Misy convention io ao anatin'io convention io zany dia milaza hoe antoko parlementaire iray groupe parlementaire iray manaja ny fitsipika rehetra fa raha tsy zany dia miantramiko ny sazy ny fanesorana tsy solombavambahoaka intsony sonia ary mbola misy hoe hita ary vao marina soratananay député zany dia nosoniavinay legaliser ny sonianay ka ankehitriny moa dia raha tsika mahita reny ny tsy fanajana sy tsy fanarahana an'izany fepetra sy lalàna zany dia zany nahatonga anay nametraka an'ilay requête zahay androany le fitoriana anjarany Andriamatoa Firoa araky ny voalaza amin'ny lalàna mifehy ny fifidianana solombavambahoaka ny filohan'ny Assemblée nationale dia mampiditra ny requête io araky ny fankatahanay naterinay ao aminy zay dia nilaza izy fa voarainy hosoniaviny tsy angatakandro izy fa alefany any amin'ny RCC. Zahay ko mbola hanao koa zahay androany tolakandro ametraka koa ny anjarany fitoriana ataon'ny lehibe nytoko. Fito ny solombavambahoaka voakasika amin'izao dingana voalohany zao. Akoatra ny filohan'ny antenimera-pirenena nametra amin'ny mapara fangatahana fanesorana solombavambahoaka ihany koa ny teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Solombavambahoaka fito no voakasika ny fanesorana tafiditra ao anatin'ny lisitry ny député esorina ny solombavambahoaka mapara voafidy tamin'ny boriboritany enina eto Antananarivo, ny solombavambahoaka ny Toliary voalohany ary ny solombavambahoaka Nampaniandrefana. Ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny tompon'ny fanapa-kevitra farany momba ny fanesorana solombavambahoaka.